Madagascar Information. Tsy misitraka ny tombontsoa tokony ho azo ny orinasa malagasy manoloana ireo orinasa vahiny. Betsaka loatra hoy Ramatobakolo Razakanavalina ireo orinasa vahiny mandraharaha eto amintsika ka hany ka lasa anjorom-bala ny orinasa malagasy izay tokony hojeren'ny fanjakana akaiky. Mijaly ny orinasa gasy satria be dia be ny mpandraharaha vahiny izay tafiditra mandraharaha eto matoa izy tafapetraka eto Madagasikara dia manana ny taratasy ara-dalàna izy hipetrahany eto fa izay kosa mba mangataka amin'ny fanjakana mba ho jerena manokana hatrany ny mpandraharaha malagasy mba mangataka tombony manokana izahay raha ohatra ka hoe mba misy izany afaka ny fanjakana azo atao izany hijerevana ny mpandraharaha malagasy. Raha eo amin'ny sehatra ny jony fotsiny ohatra dia betsaka ireo orinasa vahiny manao io asa io kanefa maro ireo tsy manara-dalàna izay mifanohitra tanteraka amin'ny orinasa malagasy. Mbola akamantatra arak'izany ny sehatra ny fandraharahana mikasika ny jony ho an'ny taona 2024 ho avy manaraka io satria betsaka ireo mpifaninana. Miady mafy izahay dia miezaka mafy izahay manao izay apiakatra ny chiffre d'affaires sy ny fandrarahanay sy manitatra azy amin'izay azo antarana rehetrarehetra. Rahantsika mahalala angamba ny instabilité politika misy eto amin'ny fitondrana izahay tsy manao politika saingy tsy afaka miala kosa tsy miaina ao anatin'ny rivotra politika eto Madagasikara. Izahay dia ao anatin'ny atao hoe manara-penitra dia raha ny sitraponay izany mba hanara-penitra sy hanara-dalàna daholo ny zavatra rehetrarehetra mba ahafahan'ny orinasa gasy indrindra tena hoe mba mipetraka amin'ny toerana maizy aza sy mba mahazo ny tombontsoa rehetra amin'ny eto Madagasikara. Fa anisan'ny orinasa tsy manadino ireo mpiasa ao aminy isaky ny fetin'ny krismasy ny orinasa Mandaisa. Tsy ny mpiasa sy mivady aman-janaka ny mpiasa irery nefa nojeren'ny tale jeneraly manokana fa ireo zokiolona eny amin'ny manodidina ihany koa. Androany 7 ny volana Desambra no daty voatondro izarana kilalao an'ny zanaky ny mpiasa sy hanomezana fanomezana ho an'ireo zokiolona izay nafanaina mpanakanto malaza maro toa ny Black Nadia sy Tonton Jess. Akoatra izay dia nisy ihany koa ny fiaraha-misakafo izay notanterahana niaraka tamin'ny fianakaviam-be ny orinasa Mandaisa. Madagascar Information.